aza matsiaro ny lasana amin'ny sainany taloha indry izao efa hanao zava-baovao ho ankehitriny dia efa miposaka izany. Isaia 7:7 ny 9:20 ka hatramin'ny 10:20. Fandaharana iray izay iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Apostoly Andreas eto amin'ny radio feon'ny lanitra 107.2 FM isan'andro amin'ny ora toy izao, izay andraisanao vavaka sy tsodrano idiranao amin'ny fiainana vaovao miaraka amin'Andriamanitra ary andrenesanao torotendy, fampianarana, taridalana ho amin'ny famonjena ny fanahinao mandrakizay. Tadidio ary mbola afaka niaina amin'ny fiainana vaovao ianao miaraka amin'Andriamanitra. 033 91 711 66 033 91 711 66 034 92 543 76 034 92 543 76. Aza matsiaro ny lasana amin'ny sainany taloha indry izao efa hanao zava-baovao ho ankehitriny dia efa miposaka izany. Isaia 7:7 ny 9:20 ka hatramin'ny 10:20. Faly mandroso ao anatin'ny tokantranontsika rehetra amin'ity alina feno fahasoavana ity tonona amintsika ny fiadanan'i Jesosy Tompo ary Jehovah Andriamanitra ny Israely any anisy soantsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ny fandarana amin'izao alina izao ao anatin'ity fampianarana batisa ara-baiboly ity isika ny Tompo hitantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka n'izao fampianarana izao. Izany mpanompon'Andriamanitra moa zany ny fampianarana mba azava tsara araka ny voalazan'ny baiboly mba maro amintsika no andray fahalalana ao anatin'izao lalan-danitra izorantsika izao. Amin'ity an'ity indray zany tsika dia iresaka manokana mahakasika ny firavaka. Azo anaovana ve ny firavaka sa tsy azo anaovana? Zay aloha zany no ianarantsika indray amin'ity an'ity dia raha ohatra ka mbola manam-potoantsika dia miditra any amina lohahevitra manaraka nefa izantsika to mazava tsara aloha mahakasikasika an'izay firavaka izay dia androany aloha zany tonga dia miditra amina lohahevitra vaovao isika mba hahafahantsika tena hoe misokatra tsara ao anatin'izay fampianarana izay nianatra didin'Andriamanitra tsika farany teo dito folo dia efa nianatra zavatra be dehibe fanasan'ny tompo, toetra maneho ny mariky ny bibidia, ny toepo, ny fanavadiana, efa maro ny zavatra nianarantsika teto dia anio indray zany tsika dia hianatra manokana mahakasika ny hoe firavaka. Zay zany no ianarantsika amin'ity androany ity dia alohan'ny idirantsika lalina ao anatin'izay fampianarana izay dia ndao aloha tsika rehetra samy hivavaka tena hoe hanondrika ny lohantsika mihitsy tena hoe ndao hifandray tanana raha mety amintsika ao anatin'ny tokantrano dia ndao hifandray tanana mihitsy hangataka amin'Andriamanitra mba tena ampitenin'ny mpanompony eto ny fanahy masina amin'ity androany ity mba handraisanao fampianarana sy zavatra vaovao indray hitarihanao ny fiainanao manokana mba izoranao amin'ny lala marina mba hahafahanao mahazo antoka ny amin'ny famonjena ny fanahinao rehefa miala eto ambonin'ity tany ity vavaka tsika amin'izao fotoana izao. Jehovah Andriamanitra ray masina tsara indrindro mankasitraka fiainanao tanteraka izay tompo mbola menao fotoana ankehitriny ahafahany mampianatra ny teninao, mampianatra ny fahamarinana mba ho maro ny olona hovonjena tompo ary ny fanirinay sy ny fangatahanay ny etaetaponay maro ny olona hovonjenao amin'ny fahamarinana, maro ny olona ho resy lahatra amin'ny fahamarinana, maro ny olona hanaraka anao Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra ray masina tsara indrindra irao aminay ny fanahinao androany tompo ampiteny ity mpanomponao ity androany mba tena ho fiainana ho an'ny mpiaino, famonjena ho an'ny fanahiny tompo, fananganana ny hoaviny ray manontolo sy ny lasany rehetra tompo ny teny izay renesiny amin'ity androany ity. Meko voninahitra ianao Jehovah Andriamanitra ray masina tsara indrindra asehoany voninahitra ao amin'ity androany ity fa mahay ny zavatra rehetra ianao, manantenanao androany tompo, manantenanao fa miasa ianao,
menay malalaka hiasa eto ianao mitenena aminay araka ny fombanao tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta misaotra Jehovah Andriamanitra. Amen. Eny ary asio loha hevitra lehibe zany ao anatin'ny kahienao ny firavaka. Zay zany no titre hosoratantsika indray ny firavaka. Resahantsika manokana ny firavaka. Azo anaovana ve ny firavaka sa tsy azo anaovana? Zay aloha ny fanontaniana mipetraka voalohany satria ny akamaroan'ny olona dia efa misy ny sasany fanamamatotra mihitsy misy indray ny sasany fahazarana raha tsy misy zavatra mipetapetaka eny amin'ny sofiny na misy zavatra mitakosina amin'ny masony sy ny molony tsy mahazo aina izy fa everiny fa hoe antitra be hony izy na ohatrohatr'izany dia ho jerevantsika zany hoe mety fe zany sa tsy mety. Ary misy indray koa nefa ny sasany tsy mila an'ireny izy dia ohatrany mahazo aina hoe maivamaivana tena natoraly tena ao tsara le nanamboarin'Andriamanitra dia mety ihany koa ve zay sa tsy mety. Dia zay no ianarantsika zany ao anatin'ity fampianarana mahakasika ny firavaka ty dia jerevantsika hatrany ampotony mihitsy hoe nanomboka tamin'ny fotoana manao ahoana no niteraka olana teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely zany resaka firavaka izany mba ahafahantsika tena mandray lesona tsara mihitsy zany amin'ity androany ity. Satria maro amintsika mety tsy dia namaky baiboly mialatsiny ary mpanetritena no mbarako an'izany mety hoe tsy dia namaky baiboly firy ianao dia resaka tsaotsao sy siosiondresaka fotsiny ianao mahakasikasika an'izany dia mety tsy resy lahatra ianao hatramin'izay. Fa amin'ity anio ity manasa antsika rehetrarehetra ao anatin'ny tokantrano mihitsy masamy andray baiboly avokoa isika rehetra dia miaraka manamarina ao anatin'ny baiboly tsika hoe ohatrany ahoana ny mahakasikasika an'izany firavaka izany ndao hoe tonga dia andray baiboly avy hatranytsika raiso ny baibolinao dia jerevantsika any amin'ny Exodosy toko fa 2:30. Exodosy toko fa 2:30 miaraka mamadika baiboly avokoa tsika rehetra miara-mianatra tsika manko eto fa tsy hoe za mampianatra fotsiny teny eto nefany isika varina miaino fotsiny fa tiako zany tena hoe porofotsika ao anaty baiboly mihitsy ny zavatra lazaina amintsika ao anatin'ity fampianarana ny batisa ity. Ka ovakitsika any amin'ny Exodosy toko fa 2:30 manomboka ny andininy voalohany. Exodosy toko fa 2:30 manomboka ny andininy voalohany vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ny soramandry ambony milaza manao hoe ny nanaovan'ny zanak'Israely omby lahy kely volamena iankohofany sy ny fahatezeran'Andriamanitra noho izany. Andininy voalohany. Ary rehefa hitan'ny olona fa efa ela ka tsy mbola nidina avy tao tendrombohitra ihany Mosesy dia niangona eo amin'ny Arona izy ka nanao taminy hoe mitsangana ka anaovy Andriamanitra izahay hitarika antsika eo aloha fa ilay Mosesy iny izay lehilahy nitondra antsika niakatra avy tany amin'ny tanin'ny Egipta dia tsy fantatra izay nanjo azy. Ary hoy Arona taminy romboty ary ny kavim-bolamena izay eny amin'ny sofiny ny vadinareo sy ny zanakareo lahy ary ny zanakareo vavy ka eto ety amiko. Ary ny olona rehetra dia nandromotra ny kavim-bolamena izay teny amin'ny sofiny ka nitondra azy ho eo amin'ny Arona. Ary izy nandray azy tamin'ny tanan'ny olona dia namboatra azy tamin'ny fandraka ka nanao azy ho omby lahy kely anidiny. Dia niteny ny olona ka nanao hoe io no Andriamanitra ao ry Israely izay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tanin'ny Egipta. Ary raha hitany Arona izany dia nanao alitara teo anoloana izy. Ary dia niantso Arona ka nanao hoe andro firavoravona ho an'i Jehovah rapitso dia ny fomaraina koa ny olona ka nanatitra fanatitra dorona sy nitondra fanatim-pihavanana ary nipetraka ny hinana sy sotro ny olona dia nitsangana ilalao. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy mandehana midina ianao fa efa nanao ratsy ny olonao izay nentinao niakatra avy tany amin'ny tanin'ny Egipta. Nalaky ny vily ny ala tamin'ny lalana izay nasaiko alehany izy ka efa nanao omby lahy kely anidina ho azy. Ary efa niankohoka teo anatrehany sy namonjy zavatra tao fanatitra tamin'izy ka nanao hoe io no Andriamanitra ao ry Israely izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tanin'ny Egipta. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy efa hitako io firenena io fa indro firenena mafy atoka izy ko ankehitriny avy velao irehatra amin'ny fahatezerako ka aringako izy fa ahatonganao ho firenena lehibe aho. Mosesy ny fona tamin'i Jehovah Andriamanitra ka nanao hoe Jehovah o nahoana ny fahatezeranao no mirehitra amin'ny olonao izay nentinao niakatra avy tany amin'ny tanin'ny Egipta tamin'ny hery sy ny tanana mahery.
nahoana ny Egyptiana no avelanao ilaza hoe mba ahita loza no nitondrany andreny nivoaka aminony azy eny an-tendrombohitra sy andringanany azy tsy ho ambonin'ny tany miala amin'ny fahatezerana mirehitra ka maneneny amin'ny loza izay anjony olonao tsarovy Abrahama sy Isaka ary Israely mpanomponao izay nianiananao tamin'ny tenanao sy nilazanao hoe amaro ny taranakao ho takany kitana eny amin'ny lanitra ary izany tany rehetra nolazaiko izany dia omeko ny taranakao ary izy andova izany mandrakizay ary Jehova dia nanenina tamin'ny loza izay nokasainy amelezan'ny olony ary Mosesy niodina ka nidina avy tao an-tendrombohitra nitondra ny vato fisaka roa nisy ny vavolombelona teny an-tanany ny vato fisaka ny soratana teo amin'ny lafiny roa ary teo anatrehany sy teo ambadika no nisy ny soratra ary ny vato fisaka dia asan'Andriamanitra ary ny soratra dia soratr'Andriamanitra voasoratra eo amin'ny vato fisaka. Amen. Somary lavalava ny vaky teny fa tokony mbola hitoy fa aleo tonga dia azavaiko dia rehefa manam-potoana ianao dia tonga dia vakianao hatramin'ny farany izy iny satria mbola lavalava ihany izy ity mbola lavalava ihany izy io fa dia ny tantara moa zany teto dia tahaka izao haitsika reny tantara be deaibe hoe nandevozina tany amin'ny tanin'ny Egypta ny zanak'Israely dia ny mpaminany Mosesy no nampiasain'Andriamanitra ny mpaminany Mosesy namoaka ny zanak'Israely tany amin'ny tanin'ny Egypta be deaibe ny fizany toetra teny an-dalana nisy ny ranomasina meny ny sady be deaibe teny an-dalana teny fa dia isorona n'Andriamanitra aloha fa dia nampiasa ny mpanompon'Andriamanitra io izy amoaka ny zanak'Israely tany amin'ny tanin'ny Egypta dia inona raha ny zavatra nitranga rehefa nandeha tany anefitra tany reto zanak'Israely reto dia no tenenin'Andriamanitra Mosesy hoe miakara tia tendrombohitra ianao tia tendrombohitra Sinay nafarana tany zany Mosesy lasa Mosesy niakatra tany dia rehefa nijanona tany Mosesy dia tafajanona nandritry ny 700 andro sy 700 alina teo anatrehan'Andriamanitra niandry ihany ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany fa aiza Mosesy aiza le mpitarika atsika fa ahoana ary izy zany tsisy mpitarika tsika nandritry ny ray volana mahery monmonina ny zanak'Israely satria tsy nisy mpitarika intsony dia inona amin'izay nataon'ireto zanak'Israely rehefa monmonina iarona rahalahin'ny Mosesy nampisorona no ny sarongotony zareo hoe ay Mosesy zay nitarika antsika avy tany amin'ny tany Egypta tsy hita zay nalehany tsy fantatra hoe maty izy sa velona any an-tendrombohitra any fa hanamboary Andriamanitra izahay hitarika anay dia mety nanohatra ihany arona tamin'ny voaloha tsy voanitenenina olona mpisorona zany izy dia voanitenenina dia ndao ary izy rehefa tsy hita nanohatra izy tamin'ny voaloha fa ny sisika reto olo reto nandresy lahatra azy hoe anaovy Andriamanitra ho azy hitarika anay nalay mpanary lavo tao anatin'izany arona ry havana inona nataony arona rehefa nitaraina ny Israely romoty araozy izy ny kavina eny amin'ny sofina na eny amin'ny iny eny amin'ny orona na be deaibe misy ny sasan'ny masony misy kavina romoty ny kavim-bolamena eny amin'ny sofin'ny vadinareo na ny zanakareo lahy na ny zanakareo vavy mety ty amiko daholo izy arona na enana iny ny olona rehetra dia nalaina daholo ny kavina rehetrarehetra na tamin'ny sofina na tamin'ny orona na misy ny sasany amin'ny maso ohatry ny asiana kavina be deaibe ny asian'ny olona kavina navoaka teo nangoniny arona ny volamena sy zavatra nomendry rehetrarehetra teo dia iny namboarina tamin'ny fandraka hoy ny voalazan'ny Baiboly dia natao sary omby volamena ary rehefa vita io sary omby volamena tamin'ny alalan'ilay volamena nanaovan'ny tsiraray avy na le firavaka nanaovan'ny tsiraray avy no nanamboarana ny sary omby volamena io dia nivavahany zanak'Israely nyankofa ny zanak'Israely ary nanaovan'ny fanatitra mihitsy ry havana malala ao amin'ny tompo ity sary omby volamena ity sady mandihy ny zanak'Israely moa rehefa manomby zay dia tena fiderana tsisy hevitra ngamba ho an'izay efa ato anatin'ny fiangonana kristiana miaravavaka mahita an'ireny fiderana ataontsika ireny rehefa misy taona makany Jerosalema na ao am-piangonana ary tena hoe fiderana mafana tsy akijeran'izy an'izy zany fa dia tena mandihy masina tsara mideran'ny tompo tena mahazo hery mirehatra mihitsy ny afo tsy fantatro na efa nahita an'ireny tsika fa tena mirehitra na ny zanak'Israely koa ary fa indra efa midera dia tena midera fa saingy lasa tafalatsika tao anatin'Andriamanitra tsy izy ny Israely teto nefa Mosesy ry havana manala amin'ny tompo nasain'Andriamanitra niakatra tany amin'ny tendrombohitra Sinay ary ny fadianana nandritry ny 700 andro 700 alina mba ahazahoany ilay vato fisaka anankiroa na ilay teny vavolombelona rehefa nanao an'io fiatsika mamofady io ny zanak'Israely
dia ozy amin'izay Jehovah mandehana midina aingana ianao. Efa nivily ny ala tamin'ny lalana izay nitondrako azy sady ny zanak'Israely fa firenena mafiatoka sy maditra. Lasy Mosesy nandeha nidina nijery avy tany, iory zareo io mandindia ary manao fanatitra eo an'lolo le sary io mivolamena. Nakapoko Mosesy teo ambony vato lay, vato fisaka tonga dia miparitaka le didy folo vao azo. Lasa izy nazakazaka dia naongany le sary io mivolamena. Rehefa naongany sary io mivolamena ry avana malala amin'ny tompo, dia nipotipotehany ary nalefa ny tany anaty rano ilay sary io mivolamena. Nalefa ny tany anaty rano ny sary io mivolamena. Ohatr' izany ny fandihan-tantara. Ary tezitra Andriamanitra dia hoe andefa fandringanana ao amin'ny olona izy. Dia i Mosesy mifona hoe nahoana ianao no tezitra amin'ny olona ao? Raha ohatra ka ho vononao daholo ny zanak'Israely dia hoy ny Egiptiany hoe aikainy nanesorana azy taty amin'ny tanànanay dia ho vononany amin'ny tany efitrany. Zany kay nanesorana azy taty amin'ny tanànanay fa tsy andeha hanompo zany kory. Nambarany Mosesy tamin'i Jehovah zany dia aoka mba hanenina ianao ny amin'ny loza hamelezanao. Aoka mba hitsahatra ny fahatezeranao ozy izy Mosesy dia naneninaAndriamanitra tamin'ny loza izay naiky hamelezana. Ry havana manalo amin'ny tompo. Fa tadidin'Andriamanitra nefa iny. Andriamanitra dia mpamindra fo fa tadidin'Andriamanitra ny zavatra ataontsika. Tadidin'Andriamanitra ny zavatra ataontsika. Tatio arina amin'izay eo amin'ny toko 7:30 eo mivadika kely eo ambadika ihany tsika. Izay ny no jerevantsika amin'ny ity ano ity manomboka amin'ny 9 ihany no vakitsika dia jerevantsika amin'izay ny tenen'Andriamanitra mahakasika an'ilay firavaka. Ny soromareo ambony milaza manao hoe ny tenen'Andriamanitra ny zanak'Israely sy ny nanetren'ireo tena. 1 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy hoe mandehana miakatra hiala aty anao sy ny firenena izay nentinao niakatra avy tany amin'ny tanin'ny Egipta ho amin'ny tany izay nianianako tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba hoe ny taranakao no omeko azy. Ary aniraka anjely aho hitarika anao eo aloha ka horoaiko ny Kananita sy ny Amorita sy ny Etita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebosita dia ho amin'izay tany tondratro noho ny sy tantely nefa tsy araka aminao aho satria olona mafiatoka ianao. Fandrao andringana anao eny an-dalana aho. Ary efa ren'ny olona izany teny mampahory izany dia nanjoretra izy ka tsy nisy olona niravaka intsony. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy lazao amin'ny zanak'Israely ianareo dia olona mafiatoka koa raha hiara-miakatra aminao aho na dia indray mpimaso aza dia andringana anao aho. Koa ankehitriny esory ny firavakao hiala aminao mba ho fantatra izay ataoko aminao. Ary ny zanak'Israely dia nanala ny firavahany hatreo atendrombohitra Horeba. Amen. Adihevitra be indray teto. Adihevitra. Nangataka ny zanak'Israely mba hiara-dalana amin'ny tompo, mba hiaraka amin'ny Andriamanitra. Dia hoy Andriamanitra hoe indro ozy izy maniraka ny anjeloko hitarika anareo. Fa zaho ozy izy Andriamanitra tsy afaka hiaraka aminareo mihitsy satria firenena mafiatoko nareo fandrao andringana anareo napetraka Andriamanitra tsara mihitsy zany. Dia ny zavatra nitranga rehefa nandrehany izany teny mampahory zany ny olona rehetra dia samy nanala ny firavaka any avokoa. Dia tsindriny ny Baiboly mihitsy. Tsindriny ny Baiboly. Ankehitriny ozy izy Jehovah dia esory ny firavaka ao hiala aminao mba ho fantatra izay ataoko aminao. Tsy nety niara-dalana tamin'ny zanak'Israely mihitsy Andriamanitra ry havana malalo amin'ny tompo. Satria izy maditra anankiray voalohany indrindra. Faharoa izy mbola miravaka. Ary n'Andriamanitra re miteny eto hoe esory ny firavaka ao hiala aminao mba ho fantatra izay ataoko aminao. Tadidio tsara zany tenin'Andriamanitra zany. Raha ohatra zany ny olona anankiray ry havana malalo amin'ny tompo ka mbola mitahiry na mikiry biby mbola manao an'ilay firavaka ihany dia ozy Andriamanitra mba ho fantatra izay ataoko aminao. Dikan'izay zany raha mbola eo ilay firavaka dia tsy hitan'Andriamanitra mihitsy izay tokony hidirana ntsehatra eo amin'ny fiainantsika satria nahoana ny fisian'ilay firavaka na volamena na volafotsy io apetaka ao amin'ny vatanao atsofotsofoka amin'ny sofina atao amin'ny molotra atao amin'ny orona neny sasany maso asisinandray ny fatipato satria vivy rehetraretra ny tanana sy ny tenda. Reny ny antsoina hoe firavaka ny fampiasanao an'ireny dia atonga n'Andriamanitra tsy afantatra mihitsy ary tsy afaka manampy zany malaza azy kokoa satria fantatr'Andriamanitra ihany ny tokony ataony amintsika. Fa saingy izao tsy afa-manoatra izy satria nao mbola misy an'io firavaka io manakana anazy. Tadidinareo tsara mahatonga n'Andriamanitra miteny hoe esory ny firavaka ao mba ho fantatra izay ataoko aminao satria io foana hatramin'izay no namitaka ny zanak'Israely ho resaka firavaka io satria ireny afaka tefena atao amin'izay sary tiana hanaovana azy.
dia mba elana amin'izay fandikana ny didin'Andriamanitra na ny fanompo-tsampo zay dia tsy nanaiky intsony Andriamanitra ny any amin'ny toko 2:30 ny isale nanamboarina sary amin'ny volamena fa aty amin'ny toko 7:30 tsy nanaiky intsony Andriamanitra ny mbola hitondran'ny zanak'Israely ny firavaka. Zany ange ry havana malalo amin'ny tompo e. Zany io Andriamanitra tsy mankasitraka n'io resaka firavaka io sady fijejejony io. Hoe misy kavim-bolamena eo amin'ny sofinao na le kavina kely dia misy mamaty raha vambadika na le tonga dia le mitarozaka boribory be reny. Na misy an'ireny collier reny amin'ny tendanao aza mampiasa an'ireny na misy an'ireny gorogoromety na inona loatra ny volafotsy rehetrarehetra reny. Tsy mety amintsika intsony manao an'ireny fa ny firavahana ry havana malalo amin'ny tompo. Ny mbola fisisifana iravaka dia tady io tsara fa manakana ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Be dia be amintsika izao mba mivavaka hoe Andriamanitra feno ny fanatrehanao ny tokantranoko. Nga izy afaka miditra ao zany raha mbola misy firavaka ao. Ary eto dia tena teny mahitsy mihitsy fa naperatra mariazy ary efa firavaka reny. Le volamena mihitsy ny tena tsy ankasitrahan'Andriamanitra ny resaka volamena io. Io volamena io afaka ampiasaina amin'izay tianao anaovana azy, izay tianao amorona ny endriny. Ary tantara tsy voakosika tao anatin'ny fon'Andriamanitra mihitsy. Nataon'ny zanak'Israely avoaka avy tany amin'ny tanin'ny Egypta fa tena olana ny namoahana azy tany, olana nanao zavatra be dia be Andriamanitra namoaka azy tany. Nefa dia rehefa tavoaka avy tany izy dia Andriamanitra tsy izy indray natsangany rehefa avy eo, ry havana malalo amin'ny tompo. Tsy voakosika Andriamanitra mihitsy izany tantara zany ary zay no natonga azy nametraka fepetra alohan'ny erahan'Andriamanitra aminy zanak'Israely dia nasain'Andriamanitra ny esorony avokoa aloha ny firavaka. Eo amin'ny 5 dia nohy tsara. Ary rehefa reny olona izany teny mampahory zany dia nanjo rehetra izy ka tsy nisy olona ny ravaka intsony. Satria Andriamanitra tsy afaka hiaraka aminy raha mbola miravaka izy. Hitanao io fitehirizanao firavaka ao anatin'ny tokantranonao io. Ny fitehirizana volamena, ny fitehirizana ireny karazakarazana rehefa firavaka rehefa zavatra mety tefena. Dia tady dio tsara manakana n'Andriamanitra hiditra an-tsehatra ao anatin'ny tokantranontsika. Ary mety tsy ho voavonjy mihitsy ny fanahinao raha zao ina mbola tena mianao anatin'izany fitiavana firavaka zany. Misy neny saza rojo efa ho firy eny amin'ny tendany eny daholo. Tsy afaka manao firavaka tsika na sapliera. Le misy hazo fijaliana kely ohatry ny boribory kely be dia be misy hazo fijaliana tsy afaka miravaka tsika. Zay teteneniko atsika. Na hoe modimody manao rojo asiana tady asiana hazo fijaliana tsy afaka mametaka an'ireny tsika. Azo fijaliany zany ny jaliany Kristy fa tsy azo apetraka ao anaty fiangonana ny azo fijaliany, tsy azo apetraka ao anatin'ny tokantrano ny azo fijaliana. Reny ny famantarana ny fahafatesana. Ametraka fanontaniana aminao aiza ny tena ahitanao inty ahitanao azo fijaliana. Mahita tranon'olona misy azo fijaliana ve ianao eo amboniny? Tsisy, fa inona ny tena misy an'ireny? Fasana amin'ny misy an'ireny. Signana fahafatesana io azo fijaliana io. Fiangonana tsy tokony ampiana azo fijaliana. Tsy fantatro moa raha mbola misy manao an'ireny amin'izao na tsy misy fa zay no izy. Aisory ihany io. Fasana no misy an'ireny. Tsy midika koa hoe manao tsinitsinina ny azo fijalian'i Kristy isika. Fa isika mino an'i Kristy fa maty eo amin'ny azo fijaliana namonjy atsika. Fa tsy afaka mametaka an'ireny hoe atao eo amin'ny tafitrano, atao mitsangana angeza be. Fasana no misy an'ireny. Fasana. Ka tsy azo sika iambozonana ihany koa reny. Fa efa firavaka ny anaran'ireny. Reny le apetapetaka amin'ny tanana efa firavaka ny anaran'ireny. Ohatra mipetaka aty amin'ny tanana dia misy peratra kely ery dia ohatra misy rojo mikirazorazo mampifandray areo dia misy ny sasany aty amin'ny tongony dia makary amin'ny ratsatongony ary misy peratra kely dia misy rojo mikirazorazo ihany koa. Firavaka daholo reny. Na io montre io ary tsy haiko na maheno anatsika. Montre, mahafantatra montre daholo tsika na famantaranandro. Ka le vivi sy ny karaza efa firavaka ny anaran'iny. Raha ohatra ka te hijery montre ianao dia amin'ny telefônina na mijery. Amin'ny telefônina na ohatra iny montre iny fa da isorona fotsiny ny tahony dia jerevanao amin'izy boribory iny dia efa izy zany. Fa ny raha ny vatana tsy azo asiana an'ireny firavaka ireny. Ny devolo ny manjaka ao anatin'ny olona anankiray tia miravaka izy. Satria Andriamanitra tsy afaka miditra an-tsehatra amin'ny olona tia manao firavaka. Dikan'izay zany ny devolo no miditra. Devolo no mamatotra. Devolo no manjaka amin'ilay olona. Zay no mahatonga azy toratorana ho azy eny. Be fo mora tezitra.
tsy azoko tiana mihitsy fa vao miteny ianao ny azy ny lasa loha io tanana io mihetsika aingana be mihitsy io tanana io tonga de mamelaka ny vady aman-janany miady amin'ny olona ery atsena ery tia miravaka ary misy nen'ny sasany zavatra hita zao fa tsy manendrika azy de mba te hifaninana amin'ny anao ihany no mba manao de alefa ihany koa de ny sofina efa mihitatra efa lasa ngeza be ny sofina le lavaka eo amin'ny sofina eo tarozaka be misy nen'ny sasany efa vy be misy tena gaga ngenao ry havany vy be reny nipetaka eo amin'ny sofina firavaka ny anarany reny firavaka ny anarany reny raha mety amintsika eo anatin'ny tokantrano de mba teny moramora ny eo akaikinao aza miravaka tsony hoe aza manao an'ireny firavaka reny tsony zay ny zavatra mitranga raha mbola misy firavaka zany eo anatin'ny tokantranontsika de milaza aminao fa tsy fantatra Andriamanitra mihitsy zay ataony aminao na tsy anaovanao amin'ny vatanao ary fa tehirizina anatin'ny tokantranonao tsy mety nasain'Andriamanitra ny esorona mihitsy ireo karazakarazana volamena rehetrarehetra nasain'Andriamanitra ny esorona mety nametraka fanontaniana ianao hatramin'izay fa inona ny mahatonga ny olana ny tokantranoko mikorotana tsy mety tahin'Andriamanitra ny sasany tsy mandeha amin'izay laony mihitsy ny sasany manana olana ara-panahy foana izy misy tafiky ny devoly tonga de tsy tohatra ny fa de matsiaro mijaly izy ampijalian'ny olona amina famisaviana sy ny karazany io mandaitra aminy daholo io ozona ataony olona rehetrarehetra io karazana famisaviana io na de herina devoly maivana kely ara ny irahana avy tany de mandaitra aminy satria nahoana tsy miditra ntsehatra eo amin'ny fiainan'ny olona mitahiry firavaka mihitsy Andriamanitra ry havany malalo amin'ny tompo satria ny fitehirizana ny firavaka tamin'izany fotoana izany ihany no natonga ny Israely nanompo sary omby volamena dikan'izay ny foanin'Andriamanitra tanteraka mihitsy tsy misy miravaka raha mbola tianareo hiara-dalana aminareo aho tsy misy mahazo miravaka zany na ray ary nanomboka teo ny zanak'Israely amin'ny andinin'ny fahefatra tsy nisy olona ny ravaka intsony na de ray aza tsy nisy olona ny ravaka intsony ka raha tiatsika zany Andriamanitra hiditra ntsehatra amin'ny fiainantsika raha tiatsika Andriamanitra hiditra ntsehatra monjy ny fanahintsika torohevitra omeko anao esory avokoa ny firavaka rehetrarehetra ao anatin'ny tokantranontsika sao de sao ihany tonga de efa jere fitoerana tsy fantatro moa eo ataonao inona le izy fa tsy azonao fotsiny mitahiry andreny sy mametaka andreny amin'ny vatanao na de peratra mariage ary mety misy amintsika miteny hoe de ahoana zany le zanakadaly zany foana manko raha vao miresaka peratra nen'ny olona sasany tiany metaka an'iny peratra iny eo amin'ny tanany satria eo raha tsy misy an'iny peratra iny zany tsy fantatra hoe efa manambady inona moa ny dika an'iny peratra iny zany raha de misy peratra reo rehefa hijangajanga ny olona de mijangajanga izy rehefa hanao fahotana izy de manao fahotana izy misy raha nen'ny sasany miala ohatrany izy manao peratra de esoriny de apetrany anaty fiara ny peratra de rehefa iny andalana izy de tsisy ohatrany tsy manambady izy eny andalana eny ny akamaroan'ny olona mampirafy moa tsy olona manao peratra daholo ka raha mitenitsika hoe ahoana zany le zanakadala rehefa avy nanao ny fahotany avy tany izy de tonga tao an-tranony rainy de niraisiny rainy de nasiany peratra hony ny tanany de nasiana kapa ny tongony iny a fanoharana iny samy hafa ny fanoharana hafa mihitsy amin'ny fanoharana sy le tantara tena misy ohatrin'ireny ohatra hoe Jesosy Kristy tompo tena hoe nomboana teo amin'ny hazo fijaliana tompo de ny kapoana iny zao tantara tena nisy fa ny fanoharana zavatra entina ampitana hevitra anankiray le fanoharana fampitahana amin'ny zavatra anankiray misy zavatra tsy tianao tenenina mivantana be de manao fanoharana ianao rehefa misy zavatra na isika range mahay anjany hoe misy zavatra tsy tianao tenenina mivantana be de somary ohatry manao tantara kely ianao mba entinao ampitanana iny afatra iny amin'le olona de mandray ny anjarany izy ao anatin'izay fanoharana iny fa tsy niteny mihitsy Jesosy hoe tsy maintsy asiana peratra ny tanany fa fanoharana iny dikan'izay zany a tsy milaza mihitsy hoe manaova peratra de ny tsara ny tananao de ny tsara ny manodidina na mpanompon'Andriamanitra zany raha manao peratra tsy afaka hiditra ntsehatra ombanao zany Andriamanitra tsy afaka miditra ntsehatra amin'ny fiainanao zany raha mbola mitahiry an'ireny volamena reny ianao ka hiravahanao reny na lehilahy io na vehivavy tsy afaka miditra ntsehatra Andriamanitra na ahoana na ahoana Timoty voalohany toko 2 ndao hiditra verset manaraka tsika manomboka ny andininy 9 Timoty voalohany toko 2 manomboka ny andininy 9 vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta
koa tiako ny lehilahy ivavaka eny tontolo eny manandra tanana masina tsy amin'ny fahatezerana na amin'ny fifandirana ary toy izany koa ny vehivavy iravaka amin'ny fitafiana mahamendrika mba amin'ny fahamaontinana sy ny fahonoana teny. Eo aloha ny jerevantsika amin'ny andinin'ny sivy. Ary toy izany koa izy ny vehivavy iravaka amin'ny fitafiana mahamendrika. Zay zany ny firavaka tokony anaovan'ny vehivavy voalohany indrindra. Fitafiana mahamendrika fa tsy firavaka be dia be. Ary toy izany koa ny vehivavy iravaka amin'ny fitafiana mahamendrika. Fitafiana mahamendrika fa tsy asiana kavina ny sofina dia asiana kavina ny orona dia lokona ny molotra, lokona amin'ny zavatra maintimainty sy menamena sy ny karazany iny, asiana lokona koa ny maso dia ahena ny volomaso. Tsy ireny ny fitafiana voalazan'ny Baiboly na firavaka tokony iravahan'ny vehivavy, fa ny firavaka tokony iravahan'ny vehivavy dia fitafiana mahamendrika. Rehefa manao akanjo zany ny vehivavy dia ohatrany ahoana zany hoe mahamendrika zany. Tokony aloha ny ambony ny resantsika, tokony aloha manao akanjo lava tanana foana ny vehivavy. Zay aloha zany anankiray. Manao akanjo lava tanana foana ny vehivavy. Tsy tokony hanao akanjo fohy tanana ka hoe na le tsy haiko ahoana moa ny filazany ireny le ohatrany tapatapany ety amin'ny sandry ety. Le tsy tena lava tena hatraty amin'ny tanana aty amin'ny farany ambany aty zany fa ohatrany tapatapaka zay le izy. Reny zany dia efa tsy mendrika reny. Fa ny vehivavy raha mbola vehivavy sika maheno dia mila miravaka amin'ny fitafiana mahamendrika, manao akanjo lava tanana tsara. Zay ny anankiray. Faharoa, tsy tokony hanao akanjo mampisehoseho tratra zany ny vehivavy fa tsy fitafiana mahamendrika ny anaran'ireny raha ohatra ka mbola miseho be ny tratranao eto. Fa miafina tsara mihitsy ny tratra. Ary zany angeny anisan'ny tombony ananantsika an'ireny manao hijab reny. Hitanao le sarindohan'le vehivavy le ohatrany tonga dia misarona be reny. Reny zany tonga dia be dia be mihitsy ny voatakony reny. Masina tsara mihitsy ny vehivavy rehefa manao hijab. Satria miafina daholo mihitsy ny tratrany rehetrarehetra iny tsisy maneho fitanjahana mihitsy na ny kely ary. Reny le fitafiana mahamendrika. Rehefa ny jupe indray ny vehivavy dia manao jupe lava. Jupe lava, tena jupe lava fa tsy jupe hatreny amin'ny lohalika. Tsy fitafiana mahamendrika. Mbola hitan'ny olona ny ranjonao dia tsy mety angery havany. Raha nabavy malalo. Raha iravaka tsika dia fitafiana mahamendrika no iravahantsika. Manaova jupe lava tsara. Raha tena mahay mihaingo tsara angentsika amin'ireny tena milaza aminareo fa tena mahafinaritra be mijery ny vehivavy rehefa tena manao akanjo tena mety tsara. Ohatra hoe manao robe somary fleury mazava. Raha ohatra ka fotsifotsy izy mety daholo moa zany ny fotsifotsy reny loko mifanaraka amin'ny daholo ankoatran'ny hoe mainty sy ny mena ny aza manao an'ireny. Fa ny olona mangamanga aza manao couleur maizimaizina, aza manao loko maizina hoe manao bleu marine be reny, na manao violet be le mahery be reny, na manao mainty ny sasany efa mangamanga izy mbola manao marron ihany koa dia mifangaro voraka ao tena maizina ohatrany misy aloka zany mihitsy manaloka azy. Fa rehefa mangamanga ny lokonao dia manaova akanjo somary mazavazava. Ohatra hoe mba akanjo mavokely raha vehivavy ny resahana, mavokely, akanjo misy fleury reny dia mba atao robe tena tsara, atao tsara na ny didiny ary tsy voatery mandany vola be. Vidy lamba mba amin'le fiandohana aloha, vidy lamba mba moramora dia zairina tsara tena ato amin'ny eto amin'ny tobeny moa zany zao efa afaka mandray ny komanditsika ny amin'izay robe zay dia mba samy manamasy tena daholo mba manao robe. Amin'izao vaninandro farany zao zany fotoana fanamasiana teny zao. Raha maheno any ray mpianakaviana amin'izao fotoana zao tapa-kevitra ny vadinao hanamasy teny, zaranao ary izy manamasy teny. Iny mba enao ihany no mahita azy. Satria masina tsisy zavatra mivoaka tsony ange amin'ny vatany. Mamolaka kely fotsiny ianao manova ny fomba fijerinao hoe izao zany le lalan-danitra. Toy izay izy manao an'iny akanjo jejojejo iny rehefa avy eo dia ianao ihany marary fo rehefa misy olona manadaladala sy miantsoantso izy ary hiady aman'olona any. Avelao izy anamasina ny tenany fa io no amonjena ny fanahany. Mila mahay mifampitsinjo ara-panazantsika raha lamalala sy ny ray aman-dreny rehetrarehetra zay maheno anay. Rehefa hitanao fa manamasy tena ny zanakao, aza tenena mihitsy hoe ahoana koa ty lava jupe sy ny karazany ty, io ny lalan-danitra. Nefa manoloana an'izany ihany kosa nefa tsika rehetrarehetra izay manao an'ilay akanjo famasiana hoe jupe lava be, manao akanjo lava tanana, ataovy mendrika tsara mihitsy.
aza to andreny le loko mifangaro voraka hoe ny jupe maitso, ny ambony manga, ny saron-doha tsy haiko hoe inona indray loko mavo, ny ohatra mbola misy veste kely zay koa io ivelany eo de inondray ataontsika hoe inona indray violet koa mifangaro ao daholo io karazana loko rehetrarehetra io. Kasibosy metsy andany mipetaka koa ny kasibosy, mety mbola kasibosy tsy haiko hoe inona indray ny lokon'le kasibosy. Ohatra hoe vert pomme ohatra. De tena tsy fakahitany. Fa mba miala tsiny ranabavy fa mampianatra anareo mba atonga anareo afinaritra ny olona mijery anareo tena mba mafinaritra zao fitafy zao fa ndao mba hanao ohatra zao tsika. Ataovy mba farafa keliny zany mba loko anankiroa. Ohatra hoe mavomavo ny robinao de fotsifotsy ohatra ny saron-doha. Zany zao de mety zany. Mba loko anankiroa farafabetsany tiako tenenina zany loko anankiroa fa tsy atao loko be dia be. Ohatra zany le izy. Mila mahay miaingo tsara tsika nefa masina tsara, tsy manao andreny le akanjo tatsika misy amintsika ndray manao jupe lava ihany fa tsy afaka ihany le fitsetsetsona manao jupe lava ny ary ambany ary somary mivelatra fa mifitina be mihitsy ny aty ambony tsy mety reny, tsy masina koa reny, mbola mampiseho ny bikanao reny de tsy mety. Na manao andreny le sopile ho ny filazantsika zay, ohatra ny atina akanjo reny le izy fa ataondry zareo ivelany de tonga de isopile iny mianjakanjaka kely, ohatra ny olona tsy miakanjo eny izy manao an'ireny, tsy mety ihany koa reny. Tsy ataonao akanjo malalaka be ihany koa nefa ny anaovanao ka iny fa nanjetra robo ny ranabavy anankiray de robo malalaka be. Tsy mety reny tsy mety. Ataonao tena refinao tsara nefa tsy refy mifitana be tery be fa refy mampahazo ainanao tsara, manome endrika tsara anao. Averiko ihany raha fotsifotsy ianao aza manao couleur mainty na mena le mena be reny. Fa mba manaova couleur mazavazava mba manampy an'iny endrika fotsy iny vao may mampamirapiratra anao. Raha olona somary mangamanga ndray ny endrika ao de aza manao reny loko maiziny reny. Ohatra hoe maitso be le maitso be maizimaiziny reny na bleu marine be na mainty na marron be reny. Fa mba ataovy couleur mba mazavazava mba mahafinaritra mijery azy. Mba loko mahafinaritra zany ny akanjo vidiana manomboka androany. Zay le izy. Afaka miovaova. Rehefa mandeha mivavaka ihany ianao de tonga de fotsy rehefa andeha hivavaka. Tsika moa ao anatin'ny tokantrano ao mivavaka de manaova akanjo fotsy. Fa amin'ny andavanandro ianao afaka manao loko samihafa fa masina, tsy maintsy lava tanana. Io ny mampiavaka ny fiangonana kristianina miara-mivavaka amin'ny fiangonana rehetra. Raha toke manerana ny Madagasikara aloha de zay zany no tenenako azy. Mampiavaka atsika. Ary betsaka ny tsy mazaka atsika nohony amin'io fahamasina atsika io satria tsy maintsy ijorotsika le fahamarina fa io mampiavaka atsika. Masina. Satria voalazan'ny Baiboly de zao hoe miezah mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana fa zay tsy manam-pahamasina tsy mahita ny tavan'Andriamanitra mihitsy. Tady idio tsara fa io fahamasina atsika manao akanjo lava tanana tsy mampisehoseho mibika atsika sy ny vatantsika io misitona atsika ahita an'Andriamanitra io. Ary zay no mahatonga atsika rehefa mandinika ianao ampanetretena ny ilazana an'izany. Misy tona misy témoignage ataontsika reny. Le témoignage ao am-piangonana reny. Ao na fatsapanao fotoam-bavaka androany tena nahita anjely zay, nahita ohatra zao zay, tonga de miariary, mahita anjely, mahita aiza ianao nahita an'izany, aiza ianao mbola naheno ohatr'izany. Fa afa ihany ny olona masina ry havana malalo amin'ny tompo. Tsy hoe masina ao anaty fo, fa masina mihitsy ny fitafiana. Ka raha iravaka ihany zany tsika, ny fitafianao atao masina sy mendrika tsara. Zay ny voalohany. Eo amin'ny andininy fafira izy teo. Ny andininy fasivy iny ary toy izany koa ny vehivavy iravaka amin'ny fitafiana mahamendrika mba amin'ny fahamaontinana sy ny fahonoana tena. Hitanao maontina tsara sady mendrika tsara ny fitafiana. Maontina tsara. Ohatra ny lehilahy zany zao raha ohatra ka miakanjo ny lehilahy de tsy manao chemise bory-tanana ihany koa ny lehilahy, tsy mahazo manao chemise fohy tanana na manao t-shirt kely fohy tanana. De reny no entinao mandehandeha eraky ny arabe iny tsy azonao atao reny fa tsy masina ny lehilahy raha zany ny anaovana. Fa manao akanjo lava tanana foana ihany koa ny lehilahy. Io na mafana na mangatsika ny andro de manao akanjo lava tanana foana ny lehilahy sy ny vehivavy. Tsy manao akanjo mampiseho tratra ihany koa ny lehilahy, ndraindray koa ny lehilahy rehefa manao chemise ary amin'ny tapany kibony ary sokatra daholo ny bokotra rehetrarehetra. De miariary sa atao inona izy. Fa mila akatona tokony mba bokotra farafakeliny zany mba
farafa manokatra ianao de bokotra le amin'ny farany ambony iny raha hoe te hanokatra ianao fa tsy hoe adanadana be de misokatra daholo io bokotra farany ambony rehetrarehetra io de avaria amin'ny kibo ary vao midy indray rehefa aveo tsy mety. Mila manao chemise lava tanana foana zany lehilahy, mila manao akanjo lava tanana foana lehilahy. Faharoa, tsy mahazo manao short intsony ny lehilahy. Raha anao short ianao de any anaty patalohanao any ny short fa tsy masina zany. Fa tsy hoe short nanaovanao entinao mandeha miaraka amin'ny scoopidou matetika le fo maraina vao ambony fandrina iny de short entina mandeha tsy mety. Tsy masina zany, tsy fitafiana mahamendrika zany, tsy firavaka mety zany. Fijejoejona ny anaran'izany raha ohatra ka mbola short entina mandeha. Zany mahatonga antsika nambaran'Andriamanitra ary nampitondrainy tamin'ny mpaminany mihitsy ny resaka fanaovana an'ireny manao baolina sy ny karazana ireny satria ianao anao short rehefa eny ampanaovana baolina iny. Ary betsaka ny mpanompon'Andriamanitra mandeha miazakazaka manao baolina eny de takilen'ny olona avy ato aoriana tsy hita tsony hoe mpanompon'Andriamanitra izy sa tsy mpanompon'Andriamanitra ny olona nga irarahany zany. Matoa ianao miakatra eo de vonona zay. De eo am'izay vao miteny hoe mpanompon'Andriamanitra nge zara la maninona ny takilenao ko nga misy an'izany eny ambony teray. Tsy tokony anao short mihitsy ny mpanompon'Andriamanitra na inona tenenina fa tsy fahamasinana ny anaran'izany. Raha ohatra ka mipastera anareo ka mbola manao short mandinita eny, raha afaka resahanao moa izy tsy olana. Mandinita eny fa tsy araka ny Baiboly zany hoe manao short mandederaky ny tanàna zany. Indrindra fa mpanompon'Andriamanitra. Ka ahitsy moa zany tsika mba ahafahantsika mahita ny tavan'Andriamanitra amin'ity fanomponan'Andriamanitra ity. Raha ohatra ndraika hoe ataony anaty pataloha ny short tsy maninona. Ho an'ny lehilahy zany fa tsy ny vehivavy fa ny vehivavy jupe zany ny tena fitafian'ny vehivavy manomboka androany manao jupe. Reny short kelina vehivavy reny tsy azonareo atao tsony reny, tsy fahamasinany reny, fijejoejony reny. Reny karazana pataloha slim, pataloha be paosina vehivavy tsy fantatro daholo reny pataloha reny fa ela be tsy anan'ireny de tsy azotsika anaovana tsony reny. Ary ny fanaovana an'ireny tsy azo tehirizina ao an-trano fa misy fanahy mihitsy amin'ireny. Raha tsaronareo tsara tamin'ny androny Eli mpaminany rehefa amindra ny fanahiny Eli tao anatin'ny Elisa Eli mpaminany de inona nataony? Ny kapotiny na le akanjo otrany hoe veste be an'iny na pardesi inona tsipony Eli de nalainy Elisa iny de inona nanaovany rehefa nanaovany Elisa iny tonga de niepita tao anatin'ny Elisa ny ositra na ny fanahy. Ny anjara indro tamin'ny fanahy ao anatin'ny Eli nifindra tao amin'ny Elisa tamin'ny alalan'iny akanjo iny. Dikan'izay zany ny akanjo afaka hipetrahana fanahy io akanjo io. Reny akanjo mitanjatanjaka kely, short kely, zipo kely, pataloha reny misy fanahana demoninga amin'ireny ry havany. Zany mahatonga ny olona voasarika na fijangajangana sy voasaritra amina mandeha makarisy mandeha sy liba risary satria anao misy fanahy. Ary ny fitehirizantsika an'ireny akanjo mampiseho fitanjahantsika reny de mitahiry mitovy amin'ny olona mitahiry devoly ao anatin'ny tokantranony any izy. Mialatsiny amin'izay fomba fiteny zay fa somary mahitsitsy. Misy fanahy amin'ireny akanjo reny. Misy fanahy miepita amin'ireny. Ka ianao nefa miandrandra fahasoavana avy amin'Andriamanitra teo voavonjy mivavaka Andriamanitra manatrehana ianao. Ahoana moa no anatrehany Jesosy tompo ao anatin'ny tokantrano nefa ny ao ara mbola misy short kely ranabavy. Mbola misy an'ireny akanjo mitanjatanjaka reny tsy fahamasina an'ireny fa tonga de esory ao anaty armoara. Esory ao anatin'ny tokantranonao fa tsy mety aminao tsony mitahiry an'ireny. Esory raha maheno an'ity ianao raha malala. Esory ao anatin'ny tokantranonao ny fitafiana tsy mendrika rehetrarehetra. Reny fitafiana misy sarisarina karandoha reny. Misy sarisarina karandoha misy sarisarina tsy haiko daholo hoe sarisary be dehibe reny rehefa raha ohatra ianao ka mampiahiahy anao izy de mandalova ianao eny amin'ny tobe eny de anontany ampisorony hoe mety anaovana ve ty akanjoko misy sarisary be ty hoe fa misy sarisary lizy moa amin'ny onjam-pe de sahirana be manazava azy fa misy sarina karandoha reny le fanana fahafatesana. Misy indray ny somary manao triangle zay le izy reny indray signana franc-maçon na misy indray ohatra ny misarina compas be dehibe fa mbola tsy sarotra be ny manazava azy eto fa tsara manantona ny mpisorona eny ianao de azo anaovana ve ty akanjoko misy sarisary be ty de manambara ohatra hoe akanjo misy sarina zazavavy rano reny tsy mety amintsika ny manao an'ireny. Misy fanahy daholo reny rehetrarehetra reny. Aleo rehefa miakanjo de akanjo ohatra hoe sarim-boninkazo fotsiny ohatra de tsy de akanjo lehibe soratsoratra be sy ny karazana fa mba akanjo
sarim-boninkazo de vita ho an'ny vehivavy moa zany, ho an'ny lehilahy moa atao ina moa ny misy any ny chemise chemise fleurie fa hoe efa voatokana ho an'ny lehilahy. Ka mila mahay mitafy tsara zany tsika rehetrarehetra ny am'izay fitafiana masina izay satria miankina amin'io ny endrika ao am'izay anao tsy rabirabin'ny olona. Ohatry na manokana zao rehefa manao bobo hitan'ny olona iny andalana tsisy olona manarabirabo zany, manajanao arany olona, matahotra anao indray arany olona, tena manajanao ny olona. Misy indray ny manontany sasany azafady kely raha misy aizahoaizaka iny fividiananareo antony akanjo nareo tony de atoroko hoe eny amin'ny botika kristianina ery amin'ny tobony fiangonana kristiana miara-mivavaka tonga eo izy mikomandy rehefa aveo. Samy manamasina ny tenantsika isika amin'izao vaninandro faran'izao. Averiko ihany le andiny fasivy teo ary toy izany koa ny vehivavy iravaka amin'ny fitafiana mamendrika mba amin'ny fahamontinana sy ny fahonoana tena fa tsy amin'ny volo mirandrana. Tsy amin'ny volo mirandrana, le volo mirandrana resahany baiboly eto tatsika le olona manisy postisy, le volo totoizany reny efa misy ny sasany volo bory kely iny de toizana mangamanga be de menamena de arandrana atao le rasta reny de asisina an'le fatipatotra kely toto couleur reny le lokoloko kely be de be reny de aifikifika de mandeha ny andalina izy ohatrany reny izy reny mihitsy ny tena iny reny le tenen'ny baiboly. Fa tsy hoe le manao randrana ina moa le filazantsika azy hoe tsy hita soritra moa de avy eo asaromanao anaty saron-doha iny tsisy iny ndray tsy olana iny le ohatrany randrana le manaraka ny hodi-doha iny de na afatotra tsara fotsiny le izy rehefa fa tsy le randrana le totoizana asina postisy na le randrana asisina an'le sosoa kely toto couleur kely be de be reny tsy mety reny, efa fijejejona indray reny, efa firavahana indray reny. Fa afaka mirandrana ny vehivavy fa afatotra tsara na le arandrana sy hita soritra reny, tsy haiko le fomba fanaovantsika azy moa zany afatotra tsara, tsy haiko atao randrana 3 sa randrana 4 na 5 de tsy atao an'le ohatry miolakolaka le misy sarisary midray koa misy vehivavy manao de misy sarisary ataony mamoaka sarisary miolakolaka io volony io reny koa tsy mety reny fa efa fijejejona daholo reny. Fa afaka mandrandrana volo tsotra ianao de afatotra tsara de asina sarin-doha rehefa aveo de ao anaty sarin-doha ao izy. Raha ohatra moa ka tsy mazaka mirandrana ianao de bango tsara ny volonao bango tsara ny volonao. Fa tsy amin'ny volo mirandrana ozy izy sy ny volamena na vatosoa, le volamena resahany reny peratra, kavin'orona, kavitsofina, be de be reny volamena petapetakintsika amin'ny akanjo, rojo, collier, gourmette rehetrarehetra reny tsy azontsika iravahana, tsy azontsika petaka amin'ny vatantsika daholo reny na vatosoa na fitafiana sarobidy. Ny fitafiana sarobidy moa matetika ny ivelany tena mampiasa an'io, misy fitafiana sarobidy tena lafo be mihitsy nefany akanjo mampiseho vatana be mitanjatanjaka be de tsy mety ihany koa fanaovana an'ireny zavatra reny zany. Ny andininy folo fa amin'ny asa tsara araka izay mamendrika ny vehivavy manaiky ny fivavahana amin'Andriamanitra. Amin'ny asa tsara ozy izy zany koa anisan'ny firavahana tsara ihany koa zany manao asa tsara ny vehivavy. Rehefa vehivavy no ohatra hoe io mba asa sao ty décoration ty tena tsara io tsy vitako totoa zany fa tena vitany tsara, firavahana zany ny fampiseho olona zany fa tsy resaka hoe volamena sy fitafiana mianjakanjaka be, tsy zany ny fampiseho olona reny tsy azo aseho mihitsy reny. Fa ny azonao aseho iravahanao manaingo anao de ny asa tsara ataonao, ny fitafiana anaovanao, fitafiana masina anaovanao, ny asa tsara ataonao rehefa misy asa mpanaoviny tompo anao na mpanaoviny olona anao zany de ataovy tsara foana raha nabavy ohatra nandalo tao anatin'ny tokantrano anankiray, ohatra nisy fiarahana amin'ny sakafo de manandalo tao izy ataovy misy tantara mipetraka ao amin'ny fomba fanadiovanao vilia, fomba fandrahoanao sakafo, fomba famprimanao trano, ataovy misy zavatra mipetraka foana, ataovy gaga mihitsy ny olona ny amin'ny asa tsara ataonao manomboka androany. Zany anisan'ny firavahana ara-baiboly avokoa zany rehetrarehetra zany. Samy mahereza daholo tsika rehetrarehetra mahakasika an'izay firavahana izay. Isotran'Andriamanitra sika ny amin'izay fampianarana androany izay. Misaotra betsaka anao Jehovahandriamanitra ny amin'ity fampianarana ity, meko voninahitra ianao Tompo. Engany tsy hiverina foana aminao zany fampianarana zany fa dia ho tanteraka ny sitraponao ary ambinina aminay tsirairay avy ane Tompo izany afatra rano. Miamboninahitra ianao Jehovahandriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Misaotra Tompo. Amen.
Ya, zay ndray aloha zany ny amin'ity anio ity izany. Raha ohatra ka mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantso ny larana 033 91 711 66 033 91 711 66 na 034 92 543 76 034 92 543 76. Afaka miantso amin'io larana io tsika rehetrarehetra raha ohatra ka misy zavatra tianao resahana manokana ao aorianan'izao fotoana izao mahakasika an'izay resaka firavaka izay afaka mamaly anao ampitiavana be mihitsy ny tenako ny mpanombokelin'Andriamanitra Apostoly Andreas niaraka tamintsika tamin'ity androany ity metraka ny manam-piona sy mandrapitafa aminao ny tenako tahin'Andriamanitra daholo isika rehetra izany tahiny tombo daholo tsika rehetra tompo.